Zao no nolazainy Jesosy eo amin'ny Jona 10:30. Dinionareo ny soratra masina satria heverinareo fa avy ao no azahoanareo fiainana kanefa reny dia manambara. Tsy mety mahita fiainana ianareo satria hozy Jesosy ianareo tsy manantona. Zay rehetra manantona an Jesosy sy mahita an Jesosy ao amin'ny teny no anana ny fiainany sy anaka azy. Kristiano, efa naseho anao zay tsara sy zay ilainy Jehova ny aminao dia ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny famindram-po, ho tia famindram-po ary anaraka azy amin'ny fanetretena. Androany maraina manahafa ny Kristy fataro ro toetra tsy izy rehetra mbola ilasa mitady anaraka anao ho tonga fahalemena sy fahazarana, tady ampitsatra sy ampikorotana amin'ny fiainanao. Na mety eo amin'ny nofo azy tsy apety anao ara-panahy. Aza manao tony voalavo fandriana amin'ny frômazy tota dia mieritreritra fa mapety na frômazy fa rehefa mikatona ny tota lasa ny fiainany. Ohatran'izany ny fiantson'ny teny vahiny hoe Tapany go. Ny olona adala no azo fitahany Satana fa na mety mahafinaritra azy misy tombony eo fahatezerana ao amin'ny alatra totany ao ambadika io. Androany fantaro ty fahamarinany ty. Velona Jesosy nananatsika ary zao tontolo zao amin'ny fahamarinana dia tsy hitondratsika ho any amin'ny mandrakizay zany. Eto ihany. Aza manaiky ataon'ny Satana ohatran'ny poulet de chair, ohatran'ny akoho fakana nofony. Mitsiritreriny akoho gasy mijery azy, izay mitsindroka mitady zara raha mahita mandraparivan'ny andro mba ho voky. Fa reto tsy efa nakatsakatra any amin'ny tsinainy fa rehefa afaka 3 volana dia letainy. Ohatr'izany ny anaovan'ny Satana ny olona tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Fa androany sokafo ny fonao, tenenao Andriamanitra ny fahamarinanao ny fiainako. Ianao ny rehetra amiko hiverina amin'ny fahamasinanao hiaina amin'ilay fiaina vaovao. Fona Jesosy eo, fona Jesosy eo. Ary tsy fifonana eo ambavako satria matahotra ny fiantaikany faratsiko tahaka ny Satana mba hifona ho any anaty kisoa fa tsy ho any amin'ny elo. Fandroany ny fonako dia maneho fa tsy nety ny nataoko ary tsy verina amin'izany intsony manapa-kevitra anova amin'ny fiainako hijoro ao amin'ny sitraponao hiaina amin'ny fahamasinana ho tia fahamarinana akaiky Jesosy. Fanamasona androany bebaka aminao ny fono maro miverina tsy ianao izay ampalahelo anao intsony fa hijoro ao amin'ny sitraponao indray. Ampio mba ho karazan'olona ay amantatra ny tenako, ay andray teny mpanitsina na mahery na malefaka tsy nisofiko no hamaritra an'izany fa ny fahamarinana no hitondra ho amin'ny fanekena anaiky ny sitraponao. Jesosy vonjeo aho fa mpamonjiko ianao. Reny fonao zany fahamarinana miantso zany fa Jesosy dia hiteny aminao fa ny fotoana hiverenany efa akaiky no ny fotoana vao ninotsika azy. Ary ankehitriny ireo zavatra misy rehetra eto ambonin'ny tany mba ataovy raisy no endrim-pahamantarana ny fahamarinany teny izay nofinofy tamin'izany fa efa io ankehitriny miverena. Hiverena amin'ny mpanao anao tokana tena fiainanao tsy le fahafinaretana mandalo vetivety tiana mijoroana, tsy le valombavaka tiana ho hita amin'ny fotoananao nefa mbola tsy nitanga, tsy le fampahoriana ilanao fanesorana vetivety nefa mbola tsy hitanao arak'izay vavolombelona tadiavinao. Fa le fiainana mandrakizay, le fiainana mandrakizay vao mialeto ianao dia ho aizy ianao. Jesosy io androany zay mampanahiky ny oamponay fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ianao ny faniriana ambony indrindra ao anatinay. Diovy zay mba ho afakota ny ranao mbola miasa, mino afa ry fahalemena sy fahazaran-dratsy ao am-porehetra ho esoronao ary ombona aminao zay satria mpanomponao. Androany
tena fandresena sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ao amin'ny fanahiny. Rehefa mibebaka tsika dia tsy asiantsika fitaka hoe fifonana sandoka indray no nataontsika androany, fa tena fibebahana marina ijoro sy verina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy tompony ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny mofo teo izy hoe ity ny tenako izay vakina ho anareo. So natao ho fahatsiarovana misaora azy. Saotra Jesosy. Ny mofo dia maneho ny endrim-pakasitrana ianao raha-pahatsiarovana tamin'ny famonjena, tamin'ny kapohana anao ambandovana fanasitranana na ho amin'ny fananay, na ho an'ny nofonay, na ho an'ny ainay. Saotra amin'ny zavatra rehetra izay nataonao, sambatra izay dada manana anao, tena misaotra ny amin'ny fandeferana, amin'ny fanetretena, amin'ny famonjena. Izay sarobidy mihoatra lavitra anao zavatra rehetra maha-olombelona anay. Tsaronay fa olo-kandalo izay fa manana fiainanao aminao kosa, dia ilay mandrakizay iarahanay aminao. Tsaronay ankehitriny ary ombonanay aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka izany koa ny kapoaka, hoy izy hoe tia ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo, ny rahany io famelana ny fahotanareo. Matsiaro tsika andran' Jesosy namela ny elontsika, fa raha tsy nisy raha latsaka tsy nisy famonjena. Ary ny fanekena vaovao koa tao amin'ny raha dia nataon'Andriamanitra tanteraka ao amin'ny endriky ny kapoaka atserovantsika azy fa miombona amin'ny rahan'i Jesosy tsika, mba ho feo ny fanahy masina, mitaraina ho amin'ny fanafahana, mitaraina ho amin'ny famindrapo no hiasa ao anatintsika no ny herin'ny rahan'i Jesosy rery. Andaontsika hisaotra azy. Misaotra Jesosy. Deu afaka tavaina ny sery ao amin'ny rano, ao amin'ny rano dia nitaova ny olevony ny ota tahaka ny miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy anatanteraka mifanatitsika dia samy manao an'izany ampifaliana, ampitiavana ary amafisina foana hoe ianao manontolo sy ny fonao ny ilain'Andriamanitra. Androany manokana dia rehefa avy eo ny fotoanantsika, mbola tsy tapitra zany ny fotoana, ny fiarahantsika rehefa vita amin'ny fotoana eto dia mbola hiaraka irody be tsika ho eny amin'ny parvis, eny Analakely. Amen. Ny fikambanana miara-mamaky ny Baiboly, ny fikambanana ny papiely Baiboly sy ny mpanomana ny andro-bavaka ho an'ny firenena dia manomana fotoana manokana ho an'ny firenena eny amin'ny parvis eny Analakely. Efa nanomboka tamin'ny maraina izy io fa mifarana any amin'ny efatrany. Dia ny mpanompon'Andriamanitra izay eto amintsika dia izara ny ten'Andriamanitra rehefa tongeny, rehefa avy eo. Izany hoe iny mpanompo hitanao iny dia mbola ho hitanao izy rehefa avy eo eny amin'ny parvis. Dia eny ny fotoanantsika andao tena hitodika an'ny Kristy ilay mpamonjy. Dia izay no fotoana iarahantsika eny amin'ny parvis Analakely indray rehefa avy eo. Rehefa avy eo zany ny fotoanantsika eny dia samy miomana araka izany tsika izay afaka miaraka miangeto dia miaraka mandeha makany. Na mandeha bus ianao dia tonga any ihany, tonga lohany ihany amin'izay fotoana izay. Manarak'izay ny fotoanantsika ho an'izay ho an'ny rapitso alahady dia efa samy manana ny fotoam-bavaka izay misy antsika tsiraray avy. Raha tsy manana toerana ianao na hoe te hivavaka manokana ianao hitahiran'ilay hafanana dia afaka manontany mpanompon'Andriamanitra fa misy fotoantsika
miaraka amin'ireo vondro-bavaka sy ireo fiangonan'i Jesosy Kristy voninahitra famoronana manodidina Antananarivo. Ny ankoatran'izay latsinainy ka hatramin'ny alarobia misy ny sekoly eto amin'ny asa fanompoana sekoly maimaim-poana. Ny latsinainy manokana dia sekoly mpamana olana, ny talata sekoly mpanasitranana, ary ny alarobia dia sekoly ny fanambiana toetra. Iarahantsika ery amin'ny super U Analakely deuxième étage manomboka amin'ny fidora ka hatramin'ny 8 ora sasany izany. Misy ihany koa ny alarobia hariva eto amin'ity toeranyity fianarana sekoly biblika izay manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 3 ora sasany eo ihany. Avy eo misy ny intercession eto amin'ity toeranyity dia entanina mandrakarivotsika satria tsy hoe izay voky maharaka ny namany fa izay maharaka ny tenin'Andriamanitra no afaka miatrika fiainana. Dia mino fa rentsika izay misy ny alakamisy izay eny amin'ny Shalom Matanomentsika misy fifadikanana manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora eo eo. Dia izay afaka manatanteraka an'izany ihany koa dia isaorana ny tompo misy ny fotoanantsika ny Zoma efa miverina eny amin'ny trampokon'olona Analakely zany tsika Zoma zao manomboka amin'ny 4 ora. Dia mazava ho azy ny amin'ny herin'ny androany dia eto amin'ity toerana ity misy ny radio antsika FM 90.8 eto Antananarivo Tsirony Mandidy Atsirabe any Mahajanga zany. Misy ihany koa ny hvkl-mission amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Mino fa tadidinao daholo rehetrarehetra eo araroty foana amin'ny fotoana ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra, ahafahana miaraka amin'Andriamanitra. Raha mety ianao dia andao hitsangantsika hivavaka hanolotra izao fanatitra izao. Ainjiro ty aloha anaran'ny tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Makasitraka tompo malala ny amin'ny fitiavanao sy ny famondraponao. Mbola mandray fiainana avy aminao foana zay isan'andro tranandro Andriamanitra, ary tsy hamelanao mihitsy satria tianao zay mba ho isan'ilay ho ampiakarina amin'ny fotoana mampety an'izany, amin'ny fotoananao Andriamanitra. Dia taio ny tsirairay avy ka sy io ny fiainan'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanatanterana zao fanaty zao dia ianao atsiaro ny ao am-pony tsirairay avy eto amin'ity toerany ity izay afaka nanao na tsy afaka nanatanteraka zany dia ianao tompo mahafantatra, ianao hiaro ny fanahy indrindrindrindra ary mahalala izay mampety azy amin'izao andro fadalovana eto amin'ity tany ity izao. Makasitraka ray ho anao ny dera ny laza voninahitra amin'ny anara maheran'i Jesosy. Alleluia, amen. Dao tsika hiteka mafy voninahitra ny tompo raizantsika polompon'Andriamanitra. Dao tsika mbola nao vavaka manoloana ny teny mavesatra be voaraintsika androany. Amen. Zavatra andrasan'i Jesosy amintsika dia isika mampandroso ny teny ahafahantsika mamoaka an'izay fahalemena sy fahazarana mbola tsy resy. Dia rehefa avoakanao iny dia miditra tsehatra Andriamanitra mampandresy anao. Tsaka nantana izay maheno hoe daontsika metraka ny fiainam-panahintsika, ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra manoloana an'izany teny zany. Mba ho marina amintsika ny voalaza ny bokin'ny Salamo dia avy eo aty amin'ny bokin'ny Hébreu izy mbola averiny hoe tianao ny marina ozy izy dia halanao ny eloka. Dia Andriamanitra ozy izy nanolotra diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Sandrato ny tanantsika dia sokafo ny fotsikansika nao vavaka hoe tompo tario hatrany mba ho tia ny fahamarinanao ary tena ankahala ny eloka. Ampio mba hay manokana fotoana andinika ny atao anatiko mba afahako mampandroso ny teninao andreseko ireo karazana fahalemena izay mitady hanimba no avoko, ary afahako mandresy ireo karazana fahazarany ratsy izay tokony ialako. Sotra ray aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazaretany amin'izao fotoana marain'izao. Sotrany amin'ny teny, sotrany amin'ny fanatrehanao, sotrany amin'ny latabatra, sotrany amin'ny fafana miombona. Sotra rehefa tafiditra tao anatinay ny tenanao Jesosy ny rahanao dia manapaka
mandrakotra ny fiainanay ilay fiainana maolona eo amin'ny nofo mandrasy osa ilay fiainanao Andriamanitra atonga anay afaka iaina sy anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba mora. Misaotra raha eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Taovy mifatra marary ny tananao ankavanana mintsika fa rehefa sitrana ny any anaty dia mora amin'Andriamanitra ny mamotsitra izay endriky ny fanasitranana ety ivelany satria azon'Andriamanitra antoka fa tsy hoentinao any amin'ny fahazaran-dratsy ny fahasalamana ho ataony eo amin'ny fiainanao. Avereno hoe rehefa hositran'ny tompo dia tsy hoentiko any amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta indrindra izay amin'ny etaeta avy amin'ny fahasoavanao maimaim-pony niaritra ianao ny diakapoka dia novotsoranao ny fanasitranana ho an'ny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako sitrana ianao eo amin'izay faritra ametrahana ho tanana araka ny tenin Jesosy izao famantara izao arak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrana izy ireo. Noho ny amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy dia fanasitranao antsika. Raiso ny fanasitranao anao ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny rofy, sitrana amin'ny fanaintaina sy fampahoriana, sitrana amin'ny aretina, sitrana amin'ny areti-maso sy ny aretin'andoha. Ny ninona manjoanao na ny ety ivelany hita-maso na fifitosana izany na ny any anaty dia raisy ny anjara fanasitranana mahagaga avy amin'ny tompo ho anao amin'izao rastona izao ny anaran'i Jesosy. Koa sitrana ianao amin'izay mety ho aretina any amin'ny lalan-dra sy tositra ny any amin'ny tova rehetra any anaty, ny amin'ny lalan-kanina sy ny lalan-drivotra, ireo cellule cancéreuse rehetra dia hozoniko amin'ny anaran'i Jesosy potika, rava ary miesitra ao anatinao satria izay tsy namboleny ray ho Jesosy dia hongotana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy eo aminao. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Manonona ny fiainan'Andriamanitra ho ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avao foana tananao dia misaoran'Andriamanitra ny amin'izany zavatra efa ataon'i Jesosy zany. Efa manao zavatra Jesosy dia mankasitrana sy misaora amin'ny fonao ray manontolo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy sady manampy any avy ao anaty ianao manampy any amin'izay rehetra mety manjoanay le fahatsapana mihitsy. Misaotra betsaka. Misaotra fa tsy le fanasitranana ny sarotra fa le miala amin'ny fahazaran-dratsy no andrasanao mba ahafahanao mamotsitra ny ao amin'ny fahasalamana indray hoentinay mamakivaky ny fiainanay miaraka aminao lavitra ny fahalemena sy ny fahazaran-dratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Taontsika hivavaka ho anao, hifampivavaka tsika. Ny zavatra mety ho atrehanao androany na ho atrehanao ny weekend ity na miandry amin'io semaine ho avy eo. Sandraton'ny tananao dia hiary hivavaka tsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ndreto ny tsiraray avy samy manana ny mety mba hiandrasany ianao. Misaotra fa nambaranao le andrasanao ny aminay. Tsarovy reto zanakao reto indray tonga eto ao ny mety resaka tokantrano mety resaka fianarana, mety resaka asa aman-draharaha, mety resaka fiainam-panany anaty, mety resaka torimaso tsy mandeha amin'ny laoniny. Tsy haiko Jesosy fa ny zavatra mahasioranay dia tonga eto amin'ny fanatrehanao izay dia tsy hisy na dia rezaka hiala maina. Tsarovy amin'ny fahaiza manaonao mahagaga ny tsirairay avy izay tonga eto ianao ilay Andriamanitra mandretaeta miaino vavaka mamaly izany. Mankasitraka sy misaotranao izay raha eo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venina masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy amen. Tanteraka ny vavolombelonao minaran'i Jesosy voatahiry izay nomen'Andriamanitra anao andro amin'ny maraina minaran'i Jesosy voarainao ny anjara fahagagana nomanin'Andriamanitra tamin'ity fotoana ity ovotsorana tonga ampelantananao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Taontsika hitehaka mafy tsara sy orakoraka ho an-tompo taontsika anao hoe halleluia. Amarana antsika azy alohan'ny sodrano andao ataontsika ilay tonokeram-panao hoe ay izany ho ale. Taontsika hiteny amin'Andriamanitra tompo izahay anaraka anao, anaradianao, tsy manana iso hafa, tsy manana nininona antenaina hafa intsony zay fa enao ny fanantenanay dia manantenanao zay miandrandranao zay ary miankina tanteraka aminao. Sy tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy Zanoli Zanwale
rehefa nizaran'le révélation momba ny communion jesosy tafiditra anatin'izany zao milesantsika androany hoe fahazaran-dratsy any anaty fahalemena ohatrany tsy mety resy dehibe tamin'ny mpianatra ny tsy nahazaka satria maro tamin'ny mpianatra ny teo tavela teo amin'le hoe nony ianao zanao mofo marary ianao sitrany ianao tsisy vady ianao mahazo vady anankiray ianao alleloia azareo ve le dia tavela teo le olona tozy zareo tsy tiana intsony zany ohatrany mifanitsinitsy zany dia niala ry zareo dia nitodika tany amin'ny mpianan'izay tavela teo jesosy nyteny hoe anareo ahoana izy tsy niteny hoe nareo zay miala nareo zay miala anareo kao sisika tsy handeha teo zisy petera hoe teny efa ny sakra zay tompo
fa betsaka nefa nafoy zay ny mahatsara n'le mba niovy ianao zany vao manaraka sady be miova hatrany fa hoaiza moa zay o zisy petera ianao ny manina ny tenin'ny fiainana mandrakizay ty laza aminao mafimafy le te maraina teo efa lasa ray aman-dreny dia mamteny aminao mafimafy asaona fijaona no fijerinao azy trany somary tonga dia mampety ino atao hoe tenin'ny fiainana mandrakizay teny kaikinao iny tenina nitsy ianao ino hoe isan'ny atao hoe tenin'ny fiainana mandrakizay hoe dia teneno izy courage hoe fa raha isafidy iova ianao hoe dia anosika Andriamanitra hoe dia ho tanteraka ny fiovanao hoe asitehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Anisany mahafinaritra amin'io fandresena n'io fahazaran-dratsy io resinao indray mandeha io dia mandeha indray dia resinao fandroa dia mandeha tsikelikely le izy inao fa anangana ny tsirairay avy ny tompo aoriana ty fotoanandro maray ity sady vao vela eloko ianao miroso miaraka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra vaovao mifanao masina mahazo aina amin'izay ao anatinao dia hanampy ianao izy iverina araka ny vavolombelona ianao hoe ny zavatra izay tena tsy resiko mihitsiny fa taoriana ny fanatren'Andriamanitra sy ny teny tamin'ile ndray sabotsy maraina iny tena ataon'Andriamanitra nandresy olona afaka tena olona vaovao tokoa tena niala le izy tsy te anao an'le izy tsony eny tsara fa nisy teny teo tandremozy izy fa maro ny olona materitreritra ao anaty fahazaran-dratsy so anatin'ny tananao tao tsika hivavaka tompo aza velo materitreritra anaty fahazaran-dratsy zany tsony aza anaty vavaka tenentenena sokafo mihitsy mivavanao dia miresa amin'Andriamanitra hoe tompo aza vela ho materitreritra ao anaty fahazaran-dratsy aoka ho velona ny fieritrretako andre mandrakariva ny sitraponao ny tsara tokony ho ataoko sy ny ratsy tokony alako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Dotsika anao vavaka iombonantsika eto mba ho tanteraka ny fivoriam-bavaka eo amin'ny parvian'Analakely androany eny tokoa mety efa manenina ny tampoke vavaka ny angatako aminao fa tsy fanontaniana fa maninona tsy fandrenesina meno fiaviany tompoko ohatrohatran'io tsisy hoe hoavy mierinany tsisy ohatr'izany fa ohatrany tampotampoka dia tsika mila misadapta alleluia matetika moa zany ny armée régulière zany mila piomanina be rehefa misy ady hoe nareo iainga amin'ray volana diovy tsara ny kiraro fandeha afaka fa ny commando vao maraina dia raha riva dia atsipinareo dia atsipy aizy tsy manontany atsipotsy tsy asiana parasita fa atsipotsiny za mahita misy commando eto androany mety nanana programme ianao fa mino fa renao zany antso zany dia hiarakytsika mety tenena any anafy taketo pastera miray toerana miray vavaka na dia zany aza tsy ometsira sedra tsy afaka ianao fa ataontsika ianao vavaka iarahany eto tompo mba taio fotoana eo Analakely androany tena hoe zay rehetra hiakatra eo dia ampiasainao teny rehetra zay tonga eo avy aminao andreny teny zay tokony andre rehetra za nisany zay olona tonga eo zay olona mijery ny direct ho voakasika avokoa na ny mpitondra na ny mpanapaka na ny vahoaka na ny mpitondra ankehitriny na ny mpitondra teo aloha asanatin'ny vavaka ao fa miasa Andriamanitra ray tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy matsiaro ambavaka izay manosika mambavaka amin'ny fony manontolo amin'ny fo madio feno fifaliana sy finoana inonay fa ho participation anatin'ny fahafahanay mahita ny tananao miasa eto amin'ny firenena ny fivoriam-bavaka efa manomboka ao parvian'Analakely taio reo mpanomponao rehetra izay miara-mifanometanana na izarany teny na anao ny asa fanompona amin'ny fiankofana sy fiderana ao anatin'izany akio izahay tompo tsarovy mba hiepita ao am-pony olona tena hiantraika ny teny hitondra fananganana hitondra fanitsiny hitondra faherezana hitondra fanovana mino zay fanovavaka rehetra efa natao momba ty firenenty dia efa eny an-dalina ianao mamaly izy mila manapaharetana tsara fotsiny zay satria tsy voatery amin'ilay fotoana mahatery anay fa inonay kosa fa amin'ilay fotoana mampety avy aminao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Siteka mafy tsara ho an' Jesosy sakafo ny fonao dia ray zao tsodrano zao marina aminao amin'ny anaran'ny tompo hitanao aneny tompo Andriamanitra ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany anao aneny tompo ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao aneny tompo ka meanao fiadanana
amin'ny anaran'i Jesosy nanononako a fiadanana ho anao. Mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra, mety tsara ny toe-panahinao, mandehana fa mpandresy ianao, mpandresy fahazaran-dratsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mpandresy fahalemena any anaty ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Anangana anao vaovao ny tompo aorianan'izao fotoana marain'izao. Mandehana fa zay ho ataonao dia ho ampian'Andriamanitra, zay ho atombokao dia ho toanan'Andriamanitra, zay tsy vita hatramin'izay ho vitainao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Zay tsy ampoizinao ho manin'Andriamanitra ho ataon'Andriamanitra ary hifaly ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tain'Andriamanitra ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy, tain'Andriamanitra ny fiainam-panahinao, tain'Andriamanitra ny fianaranao sy ny fianaran'ny zanakao, tain'Andriamanitra ny asa mandrarahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Weekend béni ho anao ty weekend ty, ho herinandro feno voninahitran'Andriamanitra io herinandro io. Amarana ny ty volana ty miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, ary anomboka ny volana vaovao miaraka amin'ny fankasitran'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ho lavitry ny mpangalatr'olona ianao, ho lavitry ny mpandromba sy ny mpamakitrano, ho lavitry ireo karazana faharatsiana taty amin'ny fahavalana fiainanao, ho lavitry ny faharerahana sy ny fangatsiahana, ho lavitry ny fiemorana, satria ny fiadiana rehetra vavona amelezana anao dia tsy misy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ho tahin'Andriamanitra ianao raha miala eto, ho tahin'Andriamanitra ianao rehefa tonga any amin'izay taona tokony andehanao rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teneniko ekinao a tahin'Andriamanitra ianao hoe a fiadanan'i Jesosy miaraka aminao hoe a famindrapony sy ny fahasoavany. Dia zao aza dino hoe a ny fisian'Andriamanitra eo amintsika dia misy lavitra noho zao fisitsika zao. Dia tsofirano izy miaraka amin'ny fisian'Andriamanitra ianao, feno ny fisian'Andriamanitra ianao, tafavoaka ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Sy teka mahasalama tompo ay. Halleluja. Sarao fahasoavana ary a fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a, ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo a. Amen. Raha eto ianao ka malalaka ny fiaranao ka